Zaza Kambana. Ohatray fahonany tsy mbola matory andry mamia fa mifiry tokoa zao ry dada. efa miraika amby foloso sasany latsaka kely ary tena mandeha be zany lera zany. fa mbola manao inaty foana Tena mianatra dada fa tsy moramora nge za amin'ny miatrika mémoire zany. zay aloha Tena farany ty dada dia mba izako mba tena hoe azonao tena tsara. kanefa na izany ary ohatry ny valona loatrako so dia reraka indray Tsy maninona ka tena iretako ty na firy fa ataoko izay azahoako ty ambony be mihitsy mihoatra ny anankizy sasany. tsara aloha rehefa mba manana finiavana ohatr' izany fa ny volana iray aman-dreny efa lasa tokoa ny betsaka Ie. so mbola mila ohatrinona moa le nitenenysay iny mbola mila roa alina sy ray etsy Ny ampy kely ary lizoko zany ve satria hitanao misy droit zay droit de mémoire zany dia mbola miampy 2000 koa le izy. olerangah ty aiza daholo ny ahitanay an'izany volo zany Ka izy ny tada tsy maintsy atao e. Dia zavy zany dia hijana nefa ny ankizy mba manao daholo. eny e ke zao ihany aloha arak'izay tratra dia mba misy vokatra andrasana amin'izay fa zay fanampin'izay zao dia mbola na le roa alina sy ray etsy ny tenenisay teo areny zao mbola tsy feno e vo eninalina zao ny volo ao Ay ve ary manana hevitra dada manana raha midy le kisoa ao dia mba misimisy ny vola ka amin'izay. mbola tsy feno tsy ampilanjany io raha ho amiditsika kisoa kely io ve raha misy dia misy tsy efapolokilao Dia mba ampiana hafa indray ary ohatra ka tsy ampy le izy. sady mbola mahi io dia raha tsy vidy be Dia nefa le droit zao ilaina amin'ity herinandro ity le izy. Dia ahoana izay dada? tsy maninona fa tsy maintsy amorona aloha zany zay e ary zay mihitsy anie zao tsy maha eo amin'ny mamanareo e mitady lalana ny rehetrarehetra any izy fa tsy tsara ihany mba hoe tafita amin'ny fianarana tokoa se Marina izay. fa oviana no farany Amin'ny herinandro io ny farany dia ny ankizy efa nandoha daholo fa anankitelo izay tao am-pianarana sisa ny tsy nandoha. Dia efa nirapelen'le mpampianatra hoe mba amin'ny herinandro mba teneny ray aman-drenareo fa efa fakaiky be le izy. ary so dia azo anaovana contrat kosa ry zareo ohatra hoe mba makany amin'ny resaka aminy ny vola mantsy tsy maintsy homena fa tsy hoe tsy homena ny azy Dia dada zany makany fa za tsy haiko miresaka an'izany ka. eny e zany eny hoany e Eny tsy maninona ary. fa tokony mba azo ifampiresana ihany le talian'ny sekolinareo Izy aloha tena olona tena azo resany. Dia vina zany dada makany. aleo ary fa milatsinainy latsinainy maraina dia mba miaraka makany tsika Sady zao koa alatsinaina mihitsy izy mampianatra anay le directeur. ay Dia mety tsara mihitsy izay. eny ary tonga soa zany ianao Ie, dia nanao ahoana ny dy hatramin'izao ry se tena tsisy mangirana. fa ahoana e Ka le tanimbolontsika koa ohatra ny ratsiratsy toerana dia sarotsarotra ny varotra azy. nefa le zalahary zao no tena maika be le vola ilainiko Izany hoe nisy olona sakijery ihany fa le olona koa hoe mbola miandry vola mbola miray vola no fa ny zavatra vao namidiny koa nefa le hitareo ihany le vola maika be. tsy fantatra koa zany na olona tena hividy fa ohatra mba miteny an'izany daholo anie ty olona rehetra te miandry vola nefa tsy hay izy na tena hividy dia eo ianao miandry vasoka fotsiny eo Izay mihitsy nataoko azy hoe le izy ne maika be matoa izay mivarotra zavatra dia maika le vola e. dia ahoana zany Dia tsy hitako mihitsy izay atao aloha hatreto.
nefa izy zao mba ny fanantenana teo hoe mba raha mba lafo iny tany iny a sady mba nisy volana ampiasaintsika no vita soamantsara le fianaran'ny mami. Zay mihitsy aloha e. Dia ahoana zany ry Pascal? Ianao ve tsy nahita mihitsy taty? Tsy nahita. Tapitra ny indramam-bola daholo ty vazamototra rehetra ty fa tsisy manome. Manahirana. Ary sao dia misy zavatra mba moramora amidy akoatr'izay ary aloha ao. Ka zay roalahy zany efa nresaka ihany teto hoe ho amidy le kisoa kelitsika io. Nefa dia kely loatra ne sady mbola mahi e. Hitako. Izy aloha mahavita izay vitany ihany fa toera mba mivoaka any amin'ny 80 kilo any izy na mihoatra an'izany ary zay mba misy vola mavesabesatra miditra. Sa ve dia alefany ihany aloha e. Avy eo miavitra indray. Ka rehefa tena tsy mahitsy tsika dia tsy maintsy mandeha amin'izay zany ko. Ary anisy ty telefôniny ty? Aiza? Ty? Ay, mami io. Tsy anazy moa zany fa telefônina amidiny io ne. Men'olona anazy dia mba ohatrany hoe seraserahany eny zany angalana tombony. Ay. Za koa ary gaga tao navelany eto indray. Tena sarikadiny mihitsy le zalahy iny. Fa nga moa izy mivatra telefônina indray amin'izao? Ka zao indray zany ny ataony. Mba efa nalafo anankiroa mantsy izy io zay dia mba samy nazahoany ray alina amboniny daholo dia tamana manao an'izay izy. Ay. Izy aloha endry arainy mba misera moramora any dia mba efa hitany any izy amin'ny vola azony zany. Efa hitany mihitsy zany. Zay 2 alina azony zay zao a. Tsy nohaniny. Fa tonga dia nanapiny nanaovany an'le impression na le boky. Le boky nataony. Izy aloha zaza endry ihany amin'ny lafiny indray fa raha ankizy hafa no manao ohatr' izany any tonga dia lany hohanina fotsiny izany volo zany. Mahafinaritra kosa zany ka. Misy fanantenana. Misaotra an'Andriamanitra tokoa aloha fa ny antsika ny ankizy dia endry daholo e. Marina izany. Izy telo-da mihitsy. Le zalahy kely ty ary nitoatra ny tena manatombo be ny fahendreniko. Hatramina kely azy mihitsy. Ka zay mihitsy ohatra masaka atao tsaika hoe aloha tohanana izy. Amin'izay fahendreny izay mba ho tafity e. Zay mihitsy ny tanjonako. Sady tsika ray aman-dreny ihany eny no mahazo voninahitra raha vao tafity izy. Marina mihitsy zany. Masaka ve izy ao ry mama? Toa tsy miteny mama? Fa misy inona? Eo indrindritsika izao e. Tsy mbola misy azo atoko na hatramin'izao. Aiza koa e? Efa amin'ny 12 sasany any izao e. Zay indrindrako. Ianao ty reraka avy nianatra mbola maika hamonjy ny hariva koa nefa mbola tsisy mininona. Tsisy vola ato an-trano. Zany? Ty misy 5,000 ary. Ampina vola naserako tary ampianarany tarisy ty. Mba misy serasera mba nataoko tany dia zany ray alina ny azoko dia 5,000 nataoko anapiako nanaovana boky. Dia ty ny ambiny, ty 5,000 ty. Sotra betsaka azo sia. Za zao tena efa miasa be mihitsy ny lohako hoe inona ary no atao sakafo. Eny, ataovy amin'iny fa tsy maninona. Za raha misy aniniko. Kanefa ianao ve zao mbola mahandry raha ohatra ka hoe voaetsena izay voanokona? Tsy mamasaka intsony, sady za miditra amin'ray sasany. Ndao ary araka ivoakany dia mihinana eny amin'ny sisiny eny aloha dia rehefa avy eo fotsiny mietsena dia mahandro an'izy dada. Eny, tsy maninona zany ka. Ndao ary andasy loha hijery bazary vetivety. Ody. Ay tonga ianao? Ie, tonga ka. Zay zao efa niandro mafy anao mihitsiny. Ie, reto ary. Karakaro malaky fa sao dia tara le zalahy ty. Ay nitondra sakafo ianao? Toa ianako soa.
Eko, efa hatramin'ny maraina ve Sady nisy raha fitoto tonga dia mba atao izay metimety eo matavitavy tsara mihitsy. Fangadata mipoaka bizina tany sa? ka mba nahita aloha mba nentiny natao dia tonga dia nividy ao atoko ny aingana fa Ka tsisy tarbony ao e. izay indray ny adiniko Sady izy koa ve atratra tsony. dia ahoana Aleo izay mianaka aloha hivoaka any dia mihinana any izy. Tsisy mama ngia andeha hivoaka any isika hoe sakafo any amin'ny hôtely. Izany hoe nisy vola 5,000 meny ity hoe saika hividanana sakafo dia saika hivoaka any izay mianaka. fa nga netiko io no natao no nanana tany am-paosy tany Rehefa manao ny tsara dia mety foana dada. mahafinaritra izany Dia ohatrino izao ny azony dada tany izany aloha e. nga hita ho kajiana izany fa rehefa misy ampiasaina aloha dia fa izay ny zava-dehibe Ary andao andeha fa tary eo se. dia tonga dia mitondra charbon ary tokony misy vola izany amina rozy ianao Ie, misy vola ity ka. dia aza ela loatra fa nazako ary izany mba noana Odio Ahoana izay? Mba saika an-tany azafady. Ato ve mamino mipetraka? Ie, fa ahoana? Saika hitady kely anazy ahako. Izy izao mbola tsy eo lasa mivoaka any. Fa raha tsy madiso ianao moa inona ny? Izaho ny mamana. Ay, faly mahafantatra anao. Mandroso hatrany ary aloha e. Petrapetra. Ie, dia ino zato resaka? Tsy izany fa misy zanako vavy izay mpiara-mianatra aminy. Dia be vokany ngarainy. Ha? Tena marina ve izany? Izany ny zava-misy e, ka tsy afa miala amin'izany izy. Izao nge na ilay zanako aza tsy afa mianatra intsony fa mijanona fotsiny eo an-tanàna ao e. Ahoana moa no ilazanao fa izy na be vokany zanakao? Ka ilay zanako mihitsy anie no tantara tamiko e. Ary fanampin'izay izy tonga any aminay ihany foana. Ko inona indray moa ny pirofo mbola tedavina mihoatran'izany? Zavatra sarotra izany raha mise Tsy mety za manoritoroka olona fotsiny izany. Za aloha dia tsy mahalala olo-kafa fa tsy mami ka ny atongavako aty dia mampiomana anareo fa mila manao ny raharaha izany. Tsy mahavita an'izany ny zanako fa Zaza Endry iny. Ato aminareo izy no endry fa any ivelany any izy tsy hitanareo ny zavatra ataony e. Ka za aloha tsy mino an'izany e. Ka rehefa tsy anaiky ny hanao ny raharaha moramora nareo dia miomana fa ho aso arotoko ty resaka ty. inona letsy izany zavatra nataony lahy izany ry mami Fa zavatra inona izany? aza mody fanina sady efa mivarotra sakabe loha atao trano ato no mbola tsy miaiky ny eloka natao koa Ka tsy fantatra hoe inona izany? tantara ho azy reniny Nenao koa izay resaka tsy mari-pototra rehetra izao. hatray fa tsy mari-pototra amin'ny ahoana koa e Koa aiza ny afantaranao izay fahamarinana izany? na bevoka zanak'olona hoy ny alahy izany ny zava-misy nisy rangahy tonga teo dia ahoana tena miaiky an'lahy letsy izany ny tena hoe mandevina maloto atsalaka raha ny fahendrelolahy ato an-trano dia tena ialany tapitrohatra diso fanantenana ny amin'ny lahy letsy tena kivy sa mba nieritreritra hoe Zaza Endry ny ato an-trano kay inona ny teo dia ahoana ity izany tsy manaiky olon'ilay olona Tena mifona ry dada sy mama. tena nataony lahy izany ilay izy Tena tratrany tsy fidiny aho tsy napoziko ilay izy. Tena marina ve izany ry mamia? Tena zavatra nisy tokoa ve izany? loza letsy ny Tena sy nataony lahy lavaka. Afa-baraka amin'ilay rangahy iny mariny. dia inona izany ny hevitra lahy amin'izany izao tsy manaiky olon'ilay olona
ka tsy hitako izay to amin'izany ange. Vita izay tsy hitako ve? Nanao an'izany zavatra izany vitako rehefa zao ny vokany dia eo indray vao tsy hita. Ngasany moramora. Dia hoana izany? Ie, dia izay indray no ametrahana fanontaniana. Mama ny resako. Raha zazakely ilay tsy alahy efa tena namahako fekibo mihitsy a. Ka le vehivavy mihitsy ny tena misisika taminà dada dia izy no tena Ka na misisika azy izy le ty rehefa tsy tokony atao aloha dia tsy tokony atao a. Zao dia na ny fianarany lary zany vita hatreo. Volana ilany le tsy efa ohatra n'inona tato ary nanohanina efa tsy misy anaovana ny fianarany lany efa tsy zao zany ny vokany. Tsy mba hitanao ve reny fahasahiranantsika tato ireny dia izao ny ataonao? mifona moa dada sy mama. Tsy merina intsony. Vita ny fofonana moa ny fiainana. Any amin'ilay olona lehilahy mifona. Any makany aminy dia any mifona. Fona hoe fa tsy amerina intsony. Dia hita lahy eo ny ataony. Dia manina raha miaraka antsika. Ohatry, elany nanao an'izany ko izay no sarongitina amin'izany. Miala tsiny raha ny atezerako ary lahy tokony miala tato mihitsy fa manala baraka anay fotsiny. Aza tao an'izany kosa moa izy fa izay mba hanarenana ny fiainana izao no tokony atao e. Mba ohatra ny tanora rehetra solafaka eo nga moa izany dia hita atao ahoana? Eo indray ianao efa hita fa manao ny tsy mety le zaza dia arovana foana. Ka inona tsony ary ny azo atao e? Avelako aminao ny andraikitra raha izany ny ataonao Izany ihany mampaditra ny ankizy. Ka vahaolana reny tokony ho karohantsika fa tsy tokony hifanometsina ohatr'izany. Karoy ary ny vahaolana. Ka le fanteneniko eto hoe manina raha miaraka anao atsika. Dia hiaraka anao inona any? Dia toy izay marimaritra irezana fa sao dia lasa migadra iny. Dia fa miomana izany lahy nambatiny zanak'olona. Izay nitadiavin'ny raha teo ange. Vonona amin'izany. Ka tsy voatery ho izany kosa fa ohatra hoe fandraisana andraikitra amin'ilay zazakely no atao. Izy olona mbola no fianarana. Dia tsy haiko izany fa ndany ianao izany miaraka aminy ihany. Dia resao arak'izay hevitra ao izay. Dia ahoana le Andry mamino atao Dia araka ilay resaka zareo ireny hoe tsy maintsy atao izany ny raharaha. Dia tsy maintsy mirosana izany tsikako. Ka ny dadanareo izao no ahiko. Vao maika izy izao hitabataba amin'izany. Ka tsy isy azontsika atao intsony ange. Na mety izy na tsy mety dia efa tsy maintsy mirosana izany. Dia tsy maintsy manaiky an'izay koa dada. Fa izy ity aloha izany dia efa tsorina. Fa tsy raharaha ohatry ny olona rehetra fa atao tsotsotra. Fa volombelona roa fotsiny no ilaina any amin'ny fisoratana. Dia tsy manasa an'izy izy satria tsy asiana fiaraha-misakafo izany. Dia anaiky amin'izany ve ray aman-dreny mirana? Ahoana moa izy ny tsy anaiky? Ka tsy fahavitandra raha ve ny zava-dehibe? Eny izay aloha ny tanjona. Fa hitra reto hoe zanaka vaviny zareo tokana anginy. Ka inona ny atao eo tsika tsisy atokona? Hoana ry mama. Sao dia tokony hiverina antsika dia resaka amin'izareo hoe ahemitra le raharaha. Dia ahemitra roviana? Hoe afaka roa taona ohatra. Raha tsy inona koa izy ko anaiky an'izany. Ka mahatonga ana miteny izany nge dia izao mba isan'ny manantsika an'ilay vola, tady vola izany tsika dia afaka mba hoe tena fety tena mahafinaritra be ilay izy. Eny ataoko ary hoe afaka roa taona. Nga hevery lafa moramora izany manao raharaha izany. Ny asanay io maneranera io indraindray misy indraindray tsy misy. Lahy ty mbola tsy hita izay tena asa mazava tsara. Ny fianarana tapaka. Ao anatin'ny roa taona kosa very mama dia tsy angona. Za koa ny afaka manampy. Mety angona be dia be kosa moa tsika noho izany. Ny amantsy ny ahiko ampanantena an'ilay olona tsika. Nefa ny tonga ny roa taona tsy hita izay eo. Jerena izay tonga lany. Matokisanao ry mama fa tena izaka izay fahantratra ny hery koa. Raha izay indray angamba aloha tsy tapako rery ka. Tsy maintsy hifampidinina amin'ny dadanareo. Ka fiheverako ny dadany mety tsy anaiky an'izay mihitsy. Fa tonga dia hevintsika sy mama mihitsy izany no makany amin'ny ray aman-dreny mirana. Ka tsy mety izany
tsy maintsy mifampihera amin'ny mpivady. Eny ary. Ahoana ny ianao zay ry tovavy? Tsy zany raha misefa mba misy resaka saiko resako aminareo ray aman-dreny mamia. Momba n'inona zany? Eny e, tsara ihany aloha manao présentation kely ngamany. Iaingo ny anarako. Dia izay sy mamia miaraka. Dia efa misy an'ity zazakely ity moa zany mampikambana anay. Ay ve? Ka dadanao efa tonga teto ny resaka taminay. Sady efa tonga teto ny dadanao. Dadako ahoana raha misia? Fa ahoana? Dadanay rehefa maty efa ela beko. Za mipetraka amin'ny bebe anay. Tsy azoko zany. Dia iza zany olona tonga teto aminay zany? Asa, sao dia olona misoloky zany. Za tsy manana dady zany intsony a. Efa ela be mihitsy ny ray aman-dreniko ny maty. Ka mboty a. Izay ny ilaiko hevitra aty aminareo. Bebe anay tsy manaiky mihitsy. Mpiara-mianatra nareo? Iza ny teny anareo fa mpiara-mianatra izay. Ka ny dadanao izay le olona tonga teto izay no nilazany zany? Ramsea, tsy manana dady zany aho a. Mpiara-miasa izay, zany hoe mpiara-mibizina moa zany no marimarina kokoa e. Tsy azoko zany resaka izany. Serasera telefônina ny ataonay sy mamia. Dia fara moa izay no niaraka. Dia izao. Aleo atsoko mihitsy izy fa ombadika ao ne. Izay mety. Io, petra aloha. Ahoana mamia? Manahoana? Tonga ty mihitsy fa ianao tsy hitantsony. Fa maninona ty ianao? Ka mitady anao ako. Tsy azoko ane zany resaka reo zany. Fa nga moa tsy efa mpanomanana ny rarahanareo ko mbola hoe mifampitady ahoana indray ary. Raha ahoana zany e? Fa ahoana le tsy izy ny tsy mahalala an'izany e? Tsy azonareo le izy fa zao. Io a, haingo ny anarany. Namako izy. Dia maninona e? Mpiserasera any Eny fa tokony tsika izao efa manomana ny rarahanareo ko mbola inona ihany ny atonga. Ka izay raharaha izay mihitsy ny tsy azoko hoe manomana raharaha ahoana ny tsy maheno an'izany. Ianao zany tsy nampahafantarany zareo fa ny ray aman-dreny Fa ahoana zany ry mamia? zao n'izy ry dada. Izy a namako. Efa ela be. Niaraka zany zay fa efa nisaraka tampo izy. Tsy nisaraka izany tsika ry mamia fa ianao nitsoaka. Zay ny tena marina. Ka amin'izany raha misefa voana ianao na hoe be voky izy dia lasa. Tsisy an'izany. Dia mirana zay le volavolazany dada le izy zany? Zay ny olona miaraka aminandro hoe zaoko. Fa ty lehilahy ty hoe adala e? Resakelahy ty a. Tsy azoko mihitsy zany. Olona roa zany niarahan'la daholy. Eny e, niarako nke zareo e. Fa io haingo io efa ela be niaraka tampoka a. Hampangeno ny fivavanao mamia fa Efa nisaraka sao zay. tena miteny anao a zay a. Hay. Ohatra tsisy idirako ny resaka reo fa Tena tsy lamboty andeha ty. mihitsy a. Tsisy idiranao ahoana fa zanako ange io ramse. Tsy fantatro zany. Nanako anao mandeha fa tsy miala teto raha tsy mazava amiko ny resaka rehetrarehetra. Za tsy adalako izao nanaovanao anaty avao dakanao fotsiny. zay efa voalazako izay no marina ka ninona ianao. Kay! Zay zany ny vavanao zay? Zay no iziko. Zanako ane natao kiboko e. Azafady a. Azafady ahoana? Zanako lava tany zany fa za nidikiditra ty aminah ty Zao ianao no a. teneniko anao mamia. Tsy afa-maina amin'io zany ianao na hoaiza na hoaiza. Fa mifampitady tsika. Anaovantsika test io dia raha mahita eo. Atao viariko. Miala tsindry dada mirana fa nampiantso anao a. Tsisy tsinika. Tsy inona moa zany fa mikasika an'le amin'ny rarahan'ny ankizy ihany. Misy olana mantsy le izy. Olana ahoana moa zay? Ka andraso aloha fa intamy iny zao le ramose anankiray fampiresaka amintsika eto. Ramose izy zay? Andraso aloha. Mandroso e? Olia. Mandroso ianao? Salama nareo tompoko. Salama tompoko. Manao any ianao mipetrapetra? Ie.
nareo moa zany tsy mifankalala fa izy moa no izy raha sy madiso ka mikasika amin'ny mihitsy zao le olana am'le anaovana rahany zanakao mahakasika anazy raha fazao koa zany izy no manaka anazy tsy azo atao hoe ampandoso an'le raharaha ndray ohatrany hoe zay mihitsy zao zany ny fandehany i mamia niaraka tamin'n'ankizy vavy anankiroa de tsara hoe izy ankizy vavy anankiroa zany le raha ngarainy zay ray aman-dreny eny tsy mahalala an'izany ny anankiray de imirana zanakao de ny anankiray a zanadralahany ty le ramse ty iaingo ny anarany de ny zava-misy am'izao tsika miteny zao zany samby be voka daholo izy roavavy reo de eo le olana tsy hitanay izay atao tsy hitanay ray aman-dreny ny fanapakevitra ho raisina fa de apetraka ay aminareo angamba zany ny teny farany hoe inona ny tokony fandaminana amin'ity resaka ity raha ny am'izay aloha tsy manapaka ny tenin'izay zavadreny efa voalaza teo moa zany fa zany datoany izy moa zany kambotry zay ny tena marina le sanatralahako izy de le rahalahako efa maty de taizandreny be izy zany ka naizanaty zany nefa na iny zava-miseho zany ny tena de tsy maintsy soke ihany zany tsy maintsy nisy ihany ny fisy somary ny saindoatra kely de izany eny no mahatonga eto hoe ohatrany ho sarotsarotra iny ho zavatra io raha ohatran'izao no fandehany de tsy haiko zay afarany resaka eto aloha fa de mila fandamina tsara tsika eny de atao zay fandaminanareo zany fa tsako hoe inona moa zany ny atao satria ny tena marina nety izao hoe olona ray ihany ny azo ny vadina hoentiny eo anatrehan'ny fanjakana sy ny sisa kanefa nareo reo zao le ramse ty moa tonga de nitsotra mihitsy hoe izy de tsy anaiky fa tsy maintsy mivady amin'ny maminy ny zanadralahany de tsy haiko hoe ahoana ny hevitra ao am'izay dadany mirana izy tsy manaiky fa ny avy aminay kosa ny fianakaviana efa mahafantatra daholo de ahoana moa ny anekena an'izany raha ny azy ngamba aloha mbola azo alamina fa ny aty aminay aloha ohatrany tsy hitako zay andaminana azy tsony ozy ianao tena ny aty aminay ary ny tena tsy lamina satria tena hainko anao fotsiny mahatonga azy tsy milamina ny ay ny zanako iny amin'ny makamboty azy tsy avela ko simba zany ny avenirana fa lenay zany tsy maninona raha avelanay ho simba ny avenirany zanakay nareo ray aman-dray nge mbola eo fa ny anay manano tena be iny nipetrahany ao inona ny vitaniny ramatoa be iny iny za tsy mipetraka eto raha teo ka ianao eo efa hanampy azoko mora mirainao izy zany ono ohatrany tsy hainareo mihitsy le ifandamina le izy ka izao ko hoe na any aminareo mihitsy nge manakorotana an'le zavatra aloha tenenyko de neto zay avy any aminareo le olona no mipetraka de lasa zay aty no mifandritra dirako satria ka zanakao raha ngaty iny de enao tafiditra anatin'izany miala tsiny aminao tsy inona fantatro zao zavatra zao ka efa vo zay de dinao tsy fantatra hoe tsy fantatrao fisiny zany hatram'izay zavatra tsy possible mihitsy zany rangaty niaran-zavatra ohatr' zao olona roa ve rangaty iny rehefa diny zanakao de tsy ho fidiny ahoana safe zany ianao tsy manara-maso ny zanakao mihitsy maditra mihitsy ane zany le zanakao aloha ianao koa tsy miteny fa ny aty aminay no ataony raha fa ny anareo ajana tanteraka mihitsy aloha tena teneniko reto fa zay zany atongavako aty za zao firy kilometatra ny tety Madagasikara ny atongavako eto tokony mbola tsotongeto fa nandamy friana firy million anakaty no fitiavan-janaka zany ka dikan'izay za tsy amelany eo am'izao fotsiny zao ny hevitra raha ohatra ka tsy hitanareo ny ifandaminana am'le izy maninona raha nytaniny mamita izy tiany ny vadiny zavatra tsotro zany ve de hitarina lavabe eto tsotsoronao na izy zany ramse ka tsy maintsy tsorona ka nareo tsy mety hifandaminako tsy maintsy manapa-kevitra sika fa zao aloha ianao nareo tsara fa raha vao ny zanako no tafiditra am'le tsy tiny de za tsy anaiky ary ianao ne zany tonga de ao am'le mitsivalana foana ninninona fanapa-kevitra ho raisiny ka tsy mazava aminareo ve zany le teniko hatramin'ny voalohany teo za tsy anaiky fa tsy maintsy ny zanako mivadiny zanakao mba fantatrareo moa tokantrano orina amin'ny zavatra terisetra ohatr'izao tsy milamina tsy maharitra zany raha ny fanambadiana no aorina amin'ny zavatra forcé ohatr'izao tsy maharitra zany fa de miteny aminareo de tianao zany ny zanakao ianao anaty tokantrano mikorotana avy aloha rangaty andeha am'izay anjarany aza forcénao ohatr'izany fotsiny ainy ianao zany raha mise mbola fitiavana terena fa tsy fitiavana tsitrapo fa ahoana koa ny terena andrangana zany hoe terena ny fitiavan-janakay ka ny anao zany raha fahazahoko azy mbola tsy mifanaraka tamin'reto ray aman-dreny reto raha tsy voasao ka
tsy midika zany zay nge fampiresaka efa ely zao raha gnanevitra mety a ela be zany alaotsika manao tsy haiko hoe loka zany ny saina filazazy fa atao pilofasy de zay tsara vitana mahazo zanakareo zany miankina aminareo zayko sa honanevitra rangaty zay ve ny fanapahan-kevitra fa hitanao fa mety ka samy vazizitra samy tsy te ho rambony de aloha engy am'izay e dahoaritro raikitra ve zay zany da hoary ekena mba tsy efandiranako nanahoana ny fandehan-dresaka tany tsy zava-banina tany ry mama fa naninona mbola misahotakotaka be ny any fa ry mama tony koa ve moa zany teto nitaiza sana nao inona fotsiny tamin'io zavikerinareo io e fa ahoana no ilazanao fa tsy nitaiza e zao ny lasa mifandroy roy atsy mifandroy roy ary hitranao ny tanora nga hitranao zay ataony any ambadika any aiza nanarako azy any miseretra alehany any nareo zay be mokondoza ihany tokony hokonanareo izy de nareo ny responsable aminy de tokony mba ho hitanareo zay zavatra ataony any velany any de arako any miseretra alehany fe zany izy neritreretrinao i ko rehefa zay ve no atao hoe eo amin'ny toeram-pitaiza inona moa ny olana enonao tsara zany fa nanarako azy ato zany ndradray ary amin'ny sivy alina mbola tsy matorana mianaka nefa zany mba tokony mba hoe atory tsy tamin'ny voamasoko zany mifatako fotsiny ny volako be alefisam-bolana aty amin'ny fanampinanareo mianaka indrindra ny fitaizana sy ny fampianarana azy io zay mifatako zay ny akoatr'izay a tsy te halala iza ne ato an-trano ao ohatra mba zaza endry ihany tsy hitako mihitsy zay anaovana azy fa aiza moa izy zay e matory ao matory andro atoandro be nanary zao koa atory ka hatram'izay izy nanandranaka zay de lasa kamokamo fa azo tao fa za koa mila miresaka mikialany mihitsy malaky tany ianao raha mama eny ary ory aingo a iango ory aingo a mba mifoaza teo fa misy inona bebe a tonga ao paulin dadatoanareo aninona ony de tsy fatako fa mifoaza teo aloha ndrifa misy resaka hoe malakilaky nareo mianaka fa zange tsy misy mandeha androany any de ny zavatra ho ataoko mipetrapetra io ndry ahoana taonitao salama tsara ka avy any amin'le olona tany mihitsy aho zao mifampiresaka mahakasika an'ity fiarahanareo sy le iza ry le boakely tsy fantatro zay mami oviny ianao amin'ny tany vo avy any mihitsy aho zao vao zao migadona zao mihitsy de tsy mba miteny amiko kory ve anao vao mandeha makano inona no tsisy afiranankizy any fa mbola fampiresana samy ka lehibe za any tokony makaniko za koa mila miresaka am'zareo ie afaka miresaka aminy anao fa tsy fotoana tokony andehananao tany loha teo e de ahoana ony ka eo mihitsy zao no atony atsoko anao tapaka zany e tapaka tany amin'ny fanarana ny fanaovanay tany satria tsorona aminao fa nisy pilofasina ataonay tany zany hoe natao an-tsapaka zany nareo rovavy zay tokony ho vadin'le iza raha mami andro de inona ny tsonao andre fa maheny maninona ny atao an'izany ka izao tsy mbola vita kory ny teniko de efa manapaka ianao taiza koa mbola nisy fanambadiana atao pilofasy zany ka tsy fantatrao de ity zao a ny valy ny atsapaka fa ianao zany lasa vadiny mami faly ianao sa tsy faly am'zany zay e de ahoana ozy mami efa zay no mifanarahany ray aman-dreny rotota sy ny tao de tsy maintsy zay no taterahana rehefa ohatra ka zay no lanitro efa mifanarahana tsara ary ny akeny le izy zay zaniko de mifalia ianao de misoron'andriamanitra ianao zany fa de ianao no vadiny ary vady mary azy de ahoana zany ny amikalamirana iny ve de anaky an'izany ka matoa le pilofasy natao a de natao ekena sady efa nakordeny ray aman-dreny telo totabe zao koa e ko afaka ninona otsony izy ty fiteninao azy kory taontaon de mampimeka fa maninona ela ny elako nisy an'izany ray aman-dreny telo tota zany ka tsy niriny ny atrika ny zavatra tao de moramorandry miteny fa zavatra ady tsy vitange tao e le ranga rainy koa am'zany be vavabe ohatrany ohatran'ireny amony ray aman-deha reny izy koa le laha somary matonjatonjana lavalava zay tsisy raraiko an'izany tsony fa efa avitra zany loko fa ny zavatra nafaly afotsiny a efitra avaty amiko le pilofasy de nanaiko zareo ko inona nao ataony eoko samy idrikiny eo
Eny e, sotranao aloha taontaon. Tsy ho ihany fa nisy ianao. Tsy mety an'izany rakizy. Aiza koa no misy an'izany tokantrano olona amin'ny filokana izany. Tokony fitiavana ny orenan'ny tokantrano. Misy fitiavana ane zany ry bebe. Sao dia tsy fantatrao ary. Tsy azo mama mihitsy le resaka. Raha ianao nanatrika tao dia tena nanaiky ianao. Fa tena efa ho adiny ray sasy angamba fanrirarira, ny famaly resaka, ny fanasa vangy ao. Dia tsy maintsy nidra tamin'izay aniko. Sy amiko aloha mety zany ry taontaon. Ny bebe koa dia tavinareo entina amin'ny fomba nantitra foana ty fiainana ty. Sady le kan'le fifankatiavanareo tsy mitovy amin'izay an'ny olona rehetrarehetra e. Ka tsy tianandratra ny araka izy e. Inona moa zao ataoko rehefa mba ny akeny dia efa mba izay aloha nisorona ny eo amboniko. Tsy ho forano reny ankizy bebe Hitao Zay no andrasana aminareo ray aman-dreny zay. Ka ny fitofan-drano atao ihany fa sao rehefa avy eo fametrinku. Efa lasantsika amin'ny baolina. Mba hiresaka kely amin'ny dada sy mama raha mety. Ahoana momba le raharaha? Izay mihitsiny. Gaga be hoe fa ty fanambadiana ity zany fetry dada dia fanambadiana miorina amin'ny filokana. Taiza teto ambony tany nisy an'izany. Zareo sao ry ny zokonay ry nono. Tsy nisy an'izany pilofasy zany dia aty amina faralany tranka le zavatra. Dia mamety fizany zavatra zany. Ka le zava-misy anie tsy mitovy e. Mampitahany nono ialahy nefa tsy izany ny fiainany fa ny lahy hafa mihitsy. Dia manampy an'io koa zavatra tsy mifanatrehiko le izy. Manino nataonareo ny ambadibadika fa tokony mba farafaratsiny tokony mba mananatrika toe za. Marina mihitsy zany e. Maninona tokoa ary moa raha ohatra ka tsika mianakavy ny teo vao nanao an'izany nareo e. Dia mamety ve zany ry dada? Eny e, zany manaiky hoe mety misy tsy fetezana izy fa tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra zay. Fanapahan-kevitra tsy maintsy ny raisiny zany. Dia izay ve m'izany vahaolana farany tsy maintsy nataonareo? Zay mihitsy ka tsy zareo anie tsy azo nalamina mihitsy e. Ary izy ihany nandray an'izany safidy zany fa tsy zahako. Andao tao pilofasy dia zay tafiditra ao zany ny vadiny. Dia nanaiky nareo? Kinona ny azoko atao? Tena ohatra dia miala tsiny raha tena ty dada, tena tsisy loha nareo ka. Maninona? Zay zavatra nataony lahy dia zany reny mely latsiny. Ka nareo An'lahy anie zao ny fahadisoana fa tsy anahy. dia anareo zava za dia tsy manaiky an'izany aloha e. Tsy manaiky ahoana dia inona ny ataony lahy zany? Ka tsy mety aminahy le pilofasiko. Rehefa io ny vadiny lahy dia tsy maintsy manambady an'io ialahy na ty lahy na tsy ty lahy. Oravana fanondroany koa zany raha dia ho anala baraka anay fanondroany. Dia forcena amin'izany zany za. Tsy maintsy ka. Zay no izy. Tsy mety amiko zany Dia raha tsy mety dia ahoana? Anao inona zany? Aleo mba hiena malalaka amin'izay safidiko e. Ay, azoko zany ny tila tongavana imirana ny tila hovadiana. Azafady tsy voatery Ka zany inona koatran'izany indray e? Anahy manokana zaniko. Le ty le tsy mampisavorovoro saina mihitsy Fa ahoana kosa moa zany ry mamia? Tsy tsory lahy zay tena ty lahatongavana. Ka aleo mba hiena malalaka amin'ny tena tiako e. Ndana ary miresaka any amin'ireny olona ireny indray. Za aloha dia tsy hiditra andamina nyity resaka ty tsony fa dia alamino amin'izay ny fiainany lahy. Ka ny anahy dada tsoroko aminao fotsiny izy. Le pilofasiny tsy mety amiko dia zay. Na mety amin'ny lahy na tsy mety amin'ny lahy manasa tanana zany fa tsy hiditra tsony leo Isaky ninona moromirana no milanja sy manao foatra ty zazy ty? Isaky ny lakamisy. Ay, aza atao tsirambina. Indrindra ny vaksiny. Dimany zao vao mianatra amin'ny taiza dia mbola tsy mahalala tsara ny zavatra tokony atao rehetra. Eny e, efa ampahafantariny zareo any daholo ka. Ary ndriva ohatrany tsy dia hitako mampinono loatra zany e. Nefa nie tokony nono matetika ny zazakely. Ka za koa nge tsy hisy nono. Ka
Arakaraka ny nonono mampiakatra azy. Za ngery mama efa tena miezaka mihitsy mihinana an'izao rehetrarehetra zao. Tenenin'ny olona hoe hoaniny ravomanga, hoaniny patsa, hoaniny hatramina fanafody any amin'ny farmasia efa mividiana daholo fa tsy mety. Ka izay no tenenako Andry hoe ataovy matetitetika ilay fampinonoana. Efa ataoko matetika mihitsy fa za raha reraka be. Tena reraka satria ilay nono tsisy aizo milozotra eo foana. Ary manda angamba izany fa tsy mety mangina mihitsy. Ty loso lo kely. Mando be marina mamy. Jereo angera tsy menamena be mihitsy ny fitombenan'ilay zaza. Masaka be daholy. Tokony isy olo matetitetika anie izy ty e. Matetika isaky ny adiny firy zany mama? Jerena ihany rehefa mando izy dia tsy maintsy lona fa tsy avela hipetraka fotsiny ao. Taoko mba efa miezaka manolo azy ihany e. Atao vaingana aloha dia menono fa manena ny zazakely. Ono a mama, fa mami ve zany dia tsy hita hoe aiza na aiza e. Hatramin'izao aky tsy hita izay nalehany aho. Amin'izay tsy nametraka hafatra ny telefona ny maty. Tsy fantatra mihitsy hoe aiza. Tsy fantatra na maty na velona. Zany mihitsiko. Dia ahoana zany izay mianaka? Nareo mianaka zareo ihany fa tsika mianakavy ngefa tsy hoe nareo rery. Ka mba sasa koa izy ka manimba fiainan'olona fotsiny tena marina. Raha napoziko ohatr'izao tsy niaraka tamin'izy zany aho. Efa nanontaniana daholo izao ny fianakaviana hoe so mba lasany nefa dia tsy milaza tsisy mahita azy. Dia inona ho azy zany no tokony ataoko ry mama? Anao inona moa ndry fa mipetraha fotsiny ato aminay dia miara-miandry azy eto tsika. Koa raha tia tsy hita mihitsy izy dia ahoana? Rehefa tonga saina izy ve ke tsy hiverina? Ohatra mamperitreritra ihany manko fa nanendrika ny zanany azy hatramin'izao ange dia tsy hitany. Ka atahoana e. Marina aloha fa hafahafa ilay izy fa tsy hita azy izay ataoko. Fody Izy zany? aiza ny olona e? Ohatry ny feo any haingo anie izany. Fody ry mamia. Ndry, fa ho aiza Ndry? Ary ino reto etam-be reto? Inona koa ary izany fanontanianareo izany? Ho aty amin'ny vadiko ako. Ho aty amin'ny vadika ahoana rengo a? Avoakaito aloha mami batandreto etandreto fa tsy zakako mihitsy. Fa entan'izy ireo e? Anà? Fa ahoana? Dia hoentina atao inona ty? Hipetraka ty re za raha matotia. Tsy hitanao ve ty kibeako ty e? Iandry voka. Loza! Inona ny maloza an'izany e? Zany hiteraka loza ny teniteneninao. Ka tsy mety izao zavatra izao e. Tsy misy fifandiniana tsisy inona ve dia tonga dia tondra entana makaty Ndry? Ka izay atsoko tsisy mandray telefonako. Zany efa saika ampiomana anareo ihany e. Tsisy mandray mihitsy farany tonga aty. Dia ahoana izany? Tsy aleo aloha mandroso dia any an-trano miresaka ka. Za zany efa reraka. Borikala kely ty fa maninona io zaza io raha mba mena nono? Ino ty mampiaviavy anareo avy hatrany ty e? Fa tsy hitanareo hoe zanako mbola amin'ny nono e? Dia maninona raha atao amin'ny ilana izy? Fa iverinareo fa moramora ve zany mampinono double zany e? Aleo aloha vokony zanako voamena io. Mba masahorana Andriamanitra fa zaza tsy manatsiny anie io e. Ka na tsy manatsiny ery izy afaka anao inona zanako indray zany ampandeferiko. Dia reto izy mijaly ery. Ka maninona raha mba raisinareo aloha? Tokony nareo ny mindraikitra an'io e. Sendra n'izay reny abdala tsisy saina. Noho ny aminao ihany zao no nahalasa ny reny no kina. Inona ny dirako amin'izany? Vehivavy tsy mahay miaina rehetra izao ne mampiseho ny lohany e. Zazakely vao firy volana io dia ariana eto.
izany eritreretiny indraikitrany io ka vitsy mikitra ny rery fa avy aminareo roa miaraka izao ka raha misy matezitra azy tokony netiny zanako dia tsy hitako zany mihitsy ka makely saina azy maivandoa nandreraka mihitsy reto ataonareo aloha esorony zanaka indray dia meon'olona ty melahy ianao fa inona ary ty raha maty eo zanak'olona io a fa maninona izy raha anaova anaty telo ameo rantsiramamy ihany na mbola tsy vokiny zanako hoe mba hanao sahady zazakely vao roa volana ve dia omena ranotsiramamy ka zay tsy mahafaty azo jere zanako ary mbola minono tsara eriko esorina dre fa inony zany zazakely mitomany be ato zany fa nga tsy isy reniny ato ka niady mifandritaka teo izy roa vavy dia lasy mirana fa ahoana ena velany eo ny zanany fa inony zany zavatra ataonareo zany vehivavy tsy isy sainany ianareo mangina aloha ianao misy antony kosa matoa mitsangy zany zavatra zany ianao ary tsy nahita akory tonga dia zansady ny teneninao ka ampangino aloha ty zaza mivazavaza be ty fa makareny tsofina ka mivadinareo fa miteneniko teo fa tsy mety an'izay atsaria izy tokotany ery dia efa maheno ny feon'le zaza ohatra reny hoe atao inony reny zany mba miteny azy rse hoe mba meonono zaza io dia tsy mety izy io moe ao mba meonono ty zanak'olo ty fa efa tsy eo zany ny reniny dia ahoana io jerena fotsiny ka raha voesoriko ty zanako ty a dia tsy mety fa mitomamy be koa izy mbola tsy voky sady efa ty atory be dia atao ahoana zany ty ho jerena fotsiny ao ka enjenjeo aloha ohatra ny tsy fon'olona miteraka mihitsy anie zany fonao zany mba hantra olona sady matahoran'andriamanitra tsy le kiala vavy ry hoe zao no tokony atao ohatran'andriamanitra aza be resaka ianao esory zanaka ao esorenga ao esory ty iny ty ataonareo ao aloha dia ao ty zazakely karaha zanako a fa ianao ve olona maninona avelona fotsiny eto ty zazy ty ndrenina ary tsy miraharaha azoko nareo indray no mifofovolo ataoko mahita raharaha ianao meonono ty aingana tsisy nono amenan'io koa eo raha tsy nonona daly izy tiako rehetra ty loha ty hoetoka ny atokotany tsy rafina mihitsy zany raha olona mbola tsy niverina nga iaingo teo hatramin'izao a iny izy ny ala maraina be iny dia hatramin'izao mbola tsy miverina amin'izay olona vo mifana ve dia andeha tontolo andro any lasa koa iny zany zany teto sahirana mihitsy tamin'ireo zazy ireo zao izy vo matory zay vo raharaha ny itsika sy ianao na velany reny eto dolo zany ny zanany aza hitako e zany ny marina fa tsy hoe aza hitako matoy izy tsy niverina dia zay no izy dia tena tsy hiverina tsony tokoa ve haingo raharaty atan'izao ny saina zany tonga dia mitaizakamba ntsika sy ianao dia atao hoana ny fitaizan'ireo manadala ny lohako izy zany andaoranga terina any amin'ny ray aman-dreniny tsirairay ihany ale any amin'ny ray aman-dreniny ihany neny aiza amin'ireo moa zao neny haingo aiza ny mirana tsy fantatra tsony ifangaro ireo farany sy mora fantatra ihany ka neny mirana zao ty dia hito neny haingo firy volana moa zany zao ty any mirana ity roa tena tsy vita ka zay vao tsy maintsy alefa tato reto zazy reto ahoana ny itaizantsika sy ianao andro tsy misy nono sady tsy hay tsony zany nitaiza zazakely menamena ohatro zao zany ary aza mitabataba be moa fa manaitra zaza e ka eny tsy maintsy alefantsika ho areo zay ary ny anao fa taitra le zazakely tonga dia meonono zanyko dia ianao indray zany mampinono andreo aloha aiza koa no nomeko azy eo e zany ny fanao ny olona rehefa tsy misy reny ampinono azoko zay misy eo aloha ampanginana azy fotsiny zany koa ve dia ety fa aleo karohana mihitsy ny reniny misy olona zany aloha andana aloha jereo ary ay taratasy sotra raha misay taratasy niza mbola tsy fantatra ay amin'ny anarako kay avy any amin'iza hono
Ampangino aloha ty zazy ty fa mitabataba loatra ka maninona raha mena bombo aloha Inona mbombo omena azy eo? ka ny tananao atsofoy ao ary aloha zany mandra-pahitan'izay atao Ai, tanana tsy misasy eo koa ve dia atao amin'ny vavazazakely. zay araroty amin'izay izy manginginy zay aloha Mandrasa aloha ny an-dakozia vetivety a. Aingany ianao Zay. avy any amin'ny mamika ity avy any amin'le zalary ity Fa inona hono? eno tsara any dada sy mama miala tsiny fa nanoratra taratasy fona aminareo ary dada sy mama raha niala tao atokatraminareo tsy nampilaza ny antony dia tsy zakako ny fanapahan-kevitra ny raisinao ry dada ka voatery tsy maintsy nandeha ho avy tsy ho ela nefa ho avy io ne ka fampiomanana anareo ty taratasy ty fa amin'ny fotoana tena tongavako dia hiantso amin'ny telefonina ihany Zay ary nenao fa efa niteneniko hoe rehefa tonga saina izy hoe tsy soratra verina. koa n'le zalahy iny zany koa miomana fa ho avy miaraka amin'ny vinanto vavinareo vaovao Ahoana tsara hoe? zay zany velomo mandra-piona mami tena boakely adaladala mihitsy Inona indray ary ho avy amin'ny miaraka amin'ny fofombatan'ny vaovao indray izy zany alao ho avy eo naovako azy Aza koa tabainao moa izy fa zara ary izy mody. Ametraka olona fampirina eo indray ianao. marina ihany aloha ny ianao mahabe problème mihitsy toy ny ankizy tonka rehefa nandinika ohatra nisy fahadisoana ihany tokoa tamin'andraisana an'ireny fanapahan-kevitra ireny Zay aneo ay. ny tena fiainana tokoa mantsy dia mandeha safidy ny olona rehetra manana ny safidiny fa tsy azo tereny indrindra fanambadiany zany dia atao ahoana zany raha tonga eo miaraka amin'ny vinanto vaovao izy Ko atao ahoana moa Fantelony zany. Sa inona ny atao? nefa zao zay mety ho olana mihitsy tsy anaiky vita moran'izany rery rovavy rery Ko izy areny efa lasa nitsokako inona? ka raha miverina eo reny dia ahoana isy ady saritaka eto Aza hitako marina. andao lohaterin'ny reto zazy reto dia ho hita ihany izay fanapahan-kevitra ao raisina terina any amin'ny ray aman-dreniny samy mitondra ray Nao ariko. Zaza Kambana